mitady mirary sy ny fahamarinana amin'ny tanindrazana. Fomba ahafahana mikatsaka zay hahasoa sy hatsara ny firenena, ny fitoniana ary ny fandrian'ny fahalemana mahatitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia anampinaritry ny vahoaka malagasy ka hahatonga ny Madagasikara ho firenena maro toerana, matanjaka ara-toe-karena, mahavelona vahoaka, mendrika ny asin'ny fizina malagasy sy ny asy mpiandrianam-pirenena, manady zany zo amakasina maha-olona sy ny aina ary ny asin'ny fifampidiniana mamelanja ny fihavanana sy ny firaisankina lavitry ny valifaty miteraka famonjanaina. Tanjona ny hahatonga ny Madagasikara ho firenena tsara rindra sy lavorary, mahaterolona sy manandanja eo anatehan'izao tontolo zao, mba ho fiainam-baovao mifatoka amin'ny asa fampivoarana ara-toe-karena araka amin'ny tena izy sy ara-jariny ary amin'ny fahamarinana amin'izay misy eto Gasikara manomboka izao. Efa nampisotroana mangidy hatrany am-boalohany isika malagasy ka tokony hahay akalesona amin'ny lasa ary hahay anitsy ny lesoko ampahendrena sy ampahamarinana ary ampitoniana. Tonga ny fotoana hieverana miaraka amin'izay ny tanindrazana. Ny antenimiran'ny Ray aman-dreny foko malagasy ARFM ny BAM fiangonan'ny Kiziva eto Madagasikara sy ny Grand Sud, ny Triangle du Nord ary ny zanakarivo imerina eny toko miaraka amin'ireo fikambanana maro lafy manoloana ny tanindrazana dia manambara amin'ny foko malagasy rehetra manerana amin'ny nosy, ny zanakarivo isam-poko ny akaiky vilany fianoariny, ny lohandrina, ny zanakandrina isa-tsokajy isam-bohitry, ny raza, ny tariky, ny fehitry, ny troky, ny anaran-dray, ny ampanjaka sy mpanjaka, tangalamena sy be, doyen, sojabe, ny lonaky, ny vovonana panina FFKM, lohampiangonana musulmane, judaisme sy ara-drazana, ny fiangonana zandry. Anaovana azafady ampanetretena ny tsy voatolona noho ny tsy fahafantarana. Ho toy ny fionana tetsy anosy ex Solimotel ny faha-20 ny volana novambra 2024 lasa teo dia isy fionambe eto androvaben'i Madagasikara hikatsahana zay hahasoa sy hatsara ny tanindrazana sy ny vahoaka ary ny fanjakana malagasy alarobia 13-14 Desambra 2023. Ho manao engahongotra ny maro hifanafatra hatrany amin'ny lavitra indrindra, hifampitaona fa isy fionambe mahakasika ny firenena aty andrenivohitra amin'ireo andro ireo. Ny toerana ionana dia ao amin'ny Live Hotel Andavamamba, fotoam-patongavana eto arivo ny 12 ny volana Desambra. Ny fionana manomboka ny 13 Desambra maraina amin'ny 9 ora. Ny fandaharam-potoana sy ny lohahevitra hodiniana dia ho fantatra eny an-toerana fa ny tanjona dia tsy maintsy mamoaka tondrozotra ho an'ny firenena malagasy, izany fampionana ny tompony Madagasikara izany. Ho asaina anatrika izany hifanajy hasina ireo voatonona etsy ambony, singanina jaina manokana ny filohan'ny androm-panjakana rehetra, ireo kandida sy filoham-pirenena rehetra, ireo kandida ho filoham-pirenena rehetra tsy ankanavaka, ny fianakaviam-ben'ny 10 sy ny fitsarana, ny firaisamon'ny pirenena sy ankanavaka, isa-tsokajiny, ireo sendika namana, ny loham-pikambanana politika sy tsotry, ny KMF Knoe sy ny Justice. Natao teto iarivo ny talata faha-5 volana Desambra 2024. Ny Ray aman-dreny misolo-tena ny tapany atsimo Rakotozafiky Zavie, telefônina 034